Ie androantsika dia iresaka kely mahakasika an'le hoe vidéo efa nataoko tany aloha tany a toy an'izany ty partie 2 na partie 3 hoe aiza ho aiza no mahakasika an'le hoe hanao audity ny teo amin'ny gouvernement zany a any amin'ny ministère tsirairay avy any. Dia efa teneniko hoe le audit rehefa mandray fitondrana ianao na mandray fitantanana na amin'ny orinasa na amin'ny entreprise dia tokony foana zany ianao manao an'le audit ary amin'ny antony passation le taratasy atao iny manampita an'le dossier mihitsy fa tsy hoe sarisary fotsiny dia feuille anankiray ny atao io fa tena hoe tia ny dossier mamay a, tia ny dossier en cours reto ny efa vita, reto mbola tsy vita, reto ny eritreretinay atao raha ohatra ka mety aminareo ankehitriny. Zany hoe misy tena efa misy zavatra ohatr'izany zany ao anatiny ao ka tamin'ny voalohany a dia niteny hoe alefaso aloha ny audit mba tsy hizakanareo ny bilan teo aloha na dia tsy maintsy ho babenareo ary zany satria nareo no mitondra. Dia nisy fotoana naheno kely ihany amin'ny premier ministre niteny hoe ie tsy maintsy hanao audit ary mena 3 volana ny ministère tsirairay avy hitondra ny audit sy ny sisa sy ny sisa. Dia zay zany mba mangataka koa hoe aiza moa tompoko a ny valon'ny resaka audit ary maninona ny cour de compte tsy miteny mihitsiny nefa ny asan'ny cour de compte koa no miverifie ny resaka arabola zany ny cour de compte zao tsy haiko hoe mbola misy ve ny cour de compte eo Madagasikara. Nisy fotoana tafaresaka tamin'ny olona responsable an'izy io tao efa tamin'ny 2016 ngemany ie 2016 dia sao dia mba tokony hiteny koa zareo amin'le izy a. Dia zay zany mba miandry n'le valon'le audit koa hoe aiza ho aiza moa zany zao tsika, aiza ny trosa, aiza ny vola recette, aiza ny détail maro isan-karazany satria reny a dia ahafahan'ny olona mahita ny ahafahan'ny vahoaka indrindraindrindra mahita ny ao an-tokantrano zany hoe inona ny vola misy, inona ny tsisy, inona ny zao, inona ny anona, sahirana be ve sa tsy maintsy asiana an'ity ve, sa efa mba misy azo antehera mba miakatra ve sa midintsika mba jerena ihany le satria ahafahana manao point de repère zany iny hoe raha taloha tsika teto amin'ny resaka arikarena dia na dia ao anatin'ny intérim na tetezamita ary sika dia jerenareo fa niakatra foana ny fiarikarentsika fa tsy nitotongana zany. Ahafahana maka repère ohatr'izany zany le manao audit sy manao bilan. Lisy tsy voatery hoe hanenjehana an'le teo aloha foana na hoe tsy hanenjehana an'le teo atsy fa ahafahanao maka repère sy point de départ satria raha tsy maka an'io ianao dia tsy hitanao hoe aiza moa zany ny départ an'ity ary ho aiza. Dia ahafahanao mandrefy zany an'le izy hoe miakatra sa miempotra sy ny sisa. Zay kosa aloha ny danger an'le izy raha ohatra ianao miempotra dia hitao koa hoe miempotra. Raha mandroso dia tsara fa hita tsara foana manana an'izay refy zay hoe atao le izy mba ahafahana mandrefy sy mahita ny fiovany zany. Dia mba tsy le fandrefesana ataon'ny olona foana ny iainana eo fa mba tsika ao anatiny koa mba mandeha ary zany dia mamporisika foana hoe le ao amin'ny stat mba renforcer ao le ao ahafahany manao étude bebe kokoa na dia io raha zao hoe anisa olona ao anatin'le planina zany hoe anisa olona sy hanavao ny liste électorale dia tsara be dia jerena koa le ao amin'ny stat hoe zareo no tokony miandraikitra an'izay dia mamerina an'le izy amin'ny rafitra tokony isy amina resaka calcul statistique fanaovana échantillonnage fijerena hoe aiza ny olona représentative ve sa tsy etc manana fahaizana amin'izany ny olona ao dia zareo tsara technicien manao an'le izy mba ahafahana mahita hoe raha zao ny vokatry ny audit, zao ny tiana andehanana, zao zany modèle ampiasaina. Voatsela nisy gasy atao amin'ny LinkedIn atao namoaka mahakasika an'ilay hoe zao ny modèle mathématique ny nataony tamin'izay modèle mathématique io izy calcul ny effet an'iny hetsy-bahoaka iny amin'ny économie sy ny sisa. Namaky an'le article zany vakiko tsara le izy modèle mathématique tsara fa fahitako anazy tsy ampidonné ihany le izy fa betsaka ny olona mahay an'izany zavatra zany ka ny angatahana dia hoe aiza ny vokatry ny audit
ary avoainy de taira ohatra fotsiny zao ohatra hoe nandaniana vola 4 milliard ny fidianana tômôbilan'ny mpitondra rehetrarehetra sy ny eo amin'ny fitondrana zany de firy tokony mba mivoaka hoe firy ny tômôbila ao firy ny ao ministeran'izao firy ny ao ministeran'izao an'le olona ve le izy menana azy gratuitement sa an'ny fanjakana zany hoe parc automobile amin'ny fanjakana ve reny sa parc automobile mbahoaka sa an'le olona zay mipetraka teo telo volana fotsiny de lasany ihany ny 4x4 rehefa lasa mandeha izy de mba jerena le izy hoe audit de ny audit tsy ny eo amin'ny fitondrana ihany fa hatrany amin'ny fitantanana rehetrarehetra any amin'ny district any amin'ny maire any amin'ny sy ny sisa ka misy organisme efa mipetraka tokony mba mijery an'izay a miasa araka ny tokony ho izy ary mena ihany koa ny fahaleovan-tena zany hoe indépendance andry zareo satria mety tsy mena tsy mety matahotra izy sy ny sisa mety misy manery de mijerena zany hoe inona daholo ny iza ny olona tokony hiaro iza ny olona tokony anaraka andry zareo rehefa manao an'izay zavatra zay ka miandro ny valin'ny audit indray zany zao hoe aiza ny audit avoa le audit mba ahafahan'ny olona mahita fa hatramin'izay de tsy nisy zany tena tsisy de mba fanovana zao a de mba irina mba hisy audit indray zany araka le efa nyteneniny ireny hoe tsy hisy overina un centime mara volam-bahoaka eka le volam-bahoaka ary sy fantatra hoe ohatrinona ko mahafinaritra le zany mampitehidery zany teny zany fa le teny tena tsara de tsara koa le izy arahana asa mivaingana ary hitam-bahoaka hoe volan'ny vahoaka de ty reto ny miditra reto ny fanampiana reto ny zao a tiany nampiasana anazy tiany ihany de anjarany ny any amin'ny ny cour de compte sy ny sisa sy zay rehetra mpijery an'izany eo no mahita hoe ty ampy ty tsy ampy ty anina sy ny sisa reny note de frais reny frais ana téléphone frais ana carburant reny neny tokony misy olona mijery an'ireny ary tena efa misy organisme tokony mijery an'ireny de atao foana le audit de misy le hoe mangarahara le izy zany hoe enao zany eo anatin'izay de misy ny misy an'izay hoe transparence zay na hoe mba mangarahara mihitsy le izy mba hitan'ny olona zany hoe tena marina zany tia miditra ho de tia mianina sy ny sisa tena tsy misy na hoe efa niaina kosa ny karazana didy any sy ny sisa rehefa tonga teo nareo zany zavatra zany tsy manohatra zany fa manazava sy miteny hoe alefaso le izy ary miankourager anareo amin'ny fitondrana anao an'izany zavatra zany satria ananan'ny olona fatrikisana anareo zany sy ananan'ny olona confiance betsaka sy mampiseho ny bonne volonté koa ka zay de tsy manohatra fa miteny fotsiny hoe zay no fahitako anazy mety diso fa avoe koa ny hevitrao avoe ny hevitrao de mba samy jerena ty hoe iza no mety de zay mety ny atao zay mety ny arahana ka zay fa fotsiny rora